Etsika Grande Braderie de Madagascar andehan'ny voalohany amin'ity taona valo ambin'ny folo sy roa arivo ity nanomboka ny fafito amby roapolo volana marsa ka tsy farana ratsy ny asabotsy fa valo amby roapolo volana marsa izao. Voalohany indrindra ny aloha dia manakaiky ny valim-potoana hankalazana ny fety mipaka ity etsika ity ka noho izay indrindra dia maro ireo karazana entana izay no man'ireo mpampiranty ahafahana metrika an'izany fety mipaka izany. Ny zavatra misy koa tamin'ity indray mitoraka ity dia nisy ireo mpandray anjara vitsivitsy, izany hoe ny roapolo isan-jato ny mpandray anjara hatramin'izay tsy afaka nanome fahafaham-po an'ireo mpitsidika satria dia misy ny olana atao amin'ny porony Tamatavy ary ny ankabetsahan'ny entan'izy ireo dia tavela tany ary izay zany no antony mahatonga ny trano eva somary nihina kely tamin'ity indray mitoraka ity. Na zany na tsy zany ary nefa ireo valopolo isan-jato dia vonona amin'ny fahafaham-po ireo mpitsidika amin'ny fihenam-bidy 5,000 isan-jato. Ny mpitsidika anjasana dia 50,000 visiteurs foana ny tanjona fa etsika mahita anazy misy moa ny jour férié ny 29 mars sy ny week-end any ny tena ahitantsika ny ataontsika hoe mpitsidika maro dia maro ety amin'ny Grande Braderie de Madagascar. Ny fanentanana ho an'ireo izay mbola tsy nandalo tongava fa maro dia maro ny karazana entana ahafahantsika miatrika an'izany fety ny Pasika.